Fahalomerabantsika tsiray avy-indray tratry ty alatsinainy maraina fa 13 volana jolay ity misotroan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao fotoana manokana izao indray ahafahantsika mizara ny tenin'Andriamanitra eto. Alohan'ny tirantsika ny hamofonainan'io dia vavakisika. Eto Andriamanitra dia rainay raha-poeran-tsaina ianao izay mbola minaminy anay zava-tsoa amin'ity maraina ity. Ary mangataka aminao izay mba foazonao amin'ny toromaso lalina izay misy ao anatinay ka indray famarinana avy aminao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe diditsika faratampony. Ilaina Petera 1:5-10 manao hoe ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo dia izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Amen. Tonga lafatra ny toetra seho eto izay tsy maintsy hanana ny olona mba ho mpianatry Kristy ary lazainy tsy mpino fa tsy misy olombelona afaka ho tonga amin'izany. Kanefa tsy misy fenitra ambany noho n'izany tokony izay aseho an'izay rehetra mitonona ho zanak'Andriamanitra. Tsy fantatry ny tsy mpino fa misy fanampiana tokoa avy any an-danitra haomena an'izay rehetra mikatsaka an'izany hampinoana. Efa nomena an'izay rehetra ilain'ny fanahy tsirairay maniry ny ho mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra sy ho tanteraka amin'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy fatarina ary tsy maintsy esorina tsy misy inona foa ny faly amin'ny toetra rehetra. Ny vahoaka an'Andriamanitra dia tokony hanao ny asany rehetra hampanolora-tena an'Andriamanitra. Tokony ho tsapany isaky ny misakafo izy fa mariky ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay azy zany. Ny fahavitan'ny adidy anankiray dia tokony ho fiatombohan'ny adidy manaraka ihany koa eo anoloany. Araka izany ary ny toetra kristianina dia miseho amin'ny fiainam-pakatoavana, miseho amin'ny fanompoana an'i Jesosy Kristy mitohy ary n'inona asa sy raha ataon'ny olona raha kristianina izy dia ireo ihany koa dia tsy maintsy mitondra ny ziogan'ny adidy ho an'i Kristy. Izany nanaovana voady nametraka ny ziogany teo amin'ny mpianatra tsirairay isika ary ny fanomeza tokony hanompo azy amin'ny fiainana manontolo dia midika ho fanekena hitondra ny ziogany. Tsy maintsy ilana an'izay rehetra manakatsakana ny fahalavoriran'ny fanompoana an'Andriamanitra ninindra endrika izay isehony izany. Ninina nampiray ny tenany tamin'ny fombany tamin'ny maha olombelona Jesosy mba hahatonga azy ho hitantsika mazava sy ho azontsika ihany koa banjina sy tiavana. Kristy ny fahazavany lanitra hitan'Andriamanitra eo amin'ny endrintsika ary tsarovo ny vavaka nataony manao hoe mba ho iray aminy ny olony tahaka amin'ny maha iray azy amin'iray ary mba ho any aminy any amin'izay toerany ihany koa ka hitany voninahiny. Ny fanirian'ny Tompo aminao dia izay tokoa mba ho any aminy any amin'izay toerany ka hitany voninahiny. Amen. Vavakisika sotroanao saray ho any amin'izany teninao izany ary ampio izahay mba hitoetra amin'ny famarinana avy aminao ary tsy hanao ny tenanay ambany indrindra kanefa hanana fanoloran-tena feno ihany koa ampiarabelona rehetra satria ianao dia mifidy anay ho manompo ihany koa. Ampio any tsirairay avy indrindra izay miaino izao fandaharan'izao hanana fandavan-tena amin'ny hiraka nampanaovanao anay ary tombo finoana sy tombo fanantenana hatrany. Anaran'i Jesosy. Amen. Piaro